salama daholo. Ao anatin'izany feoko mangabe zany no hitondranay anareo mandehandeha androany. Enina amby roapolo jona 5 somary tsisitsisy atao kely izay dia nandehandeha kely taty mandraka taty. Tsy haiko nareo fa tena sambano anay niditra tato amin'ity hoe sa maitso anala ny mandraka ty fa zay rehefa mandalo mandraka dia maka sary eto amin'ity toeran'ity fotsiny ihany dia rehefa aveo lasa indray. Rehefa nandeha lalana lavidavitra dia tonga soa eto amin'ny sa maitso anala ny mandraka daholo. Camion dele. Somary betsabetsaka kely izay niaraka androany satria ao ny fianakaviako koa dia ao ihany koa ny fianakaviandreo vadiko maromaro. Vao tonga tany an-toerana dia samy nanao izay nahafinaritra azy daholo na ny tanora na ny lehibe na ny antitra na ny zazakely. Dia ho anahy manokana moa zany amin'ilay manena tena dia naleoko ny kirosirosy eraky ny tanàna. Satria moa zany atoandrotoandro ihany zay vao tonga tany dia vatany vao tonga dia nokarakaraina ny sakafo nataony vavaka raikitra ny fisakafoanana. Coucou! Rehefa vita ny sakafo dia samy nakanakaina kely daholo dia avy eo raikitra indray ny randonnée nandeha nakany amin'ny lalam-by. Miara-maty aty daholo Eny tompoko raha fozaka io manao ninjabe io. Naka n'ilay goavitsina sy pibasy tsotra ihany fa niverenana tamin'ilay lalana fiakarana be teo no tena torao satria teo ny nandady teo ny saika sy afaka ary teo kosa ny tomany. Vita ny randonnée dia nofaranana tamin'ny rami kely ny tontolo andronay. Rehefa vita ny rami dia nandeha roso nandeha nody amin'izay. Dia izay ny fetiny 9 jonanay omala niaraka tamin'ireto olona mamy kely be dia be reto. Merci anareo foana manaraka dia mirary soa sy fahombiazana ho antsika rehetra rehetra dia bisous daholo.